Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam-pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Zanaka laha matoan'ity ankonana kristianina iray ty tovolahy iray ity. Ao amin'ny kilasy famaranana izy izao saingy indrisy fa nivarotra zava-mahadomelona sady nihinana ihany koa indraindray. Tsinjon'ireo ray aman-dreniny izany saingy tsy nihaino ny fananarandreo ray aman-dreniny akory ty tovolahy ity, ka vetivety dia tafiditra tany amin'ny fonja noho izany toetra n'izany. Hono moa ve ty tovolahy ity na dia tsy mendrika aza dia tsy nitsahatra, tsy ho zanaky ny rainy intsony noho ny dira izay nataony? Tsy dia tsy. Miandry amin'ny faharetana ny ahazona amin'ny fanerasera amin'ity zananyity ireo ray aman-dreniny. Mampatsiahy antsika koa izany fa tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra satria fiainana mandrakizay no atolony ho antsika. Tandremo anefa fa mety ho tapaka izany fifandraisana izany raha toa ka tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ray isika. Ilaina hatrany ny mankatoa sy manaja ny didy izay mipetrany dia hilamina ny zavatra rehetra. Teny tsotra sy fananarana ampitiavana no ambaran'ny teny izay voasoratra ao no volana manao hoe matahoran'i Jehova ka mifadiny ratsy. Ho volana toko 7 ny 7. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Ny tonga tsy miarahaba na mantezitra, ny lasa tsy manao veloma na mansosotra, ny mandaly tsy manomba lalana na mamiavana. Ny tenanay dia sady tsy tezitra ny tsosotra no tsy miavana, ko ankaravona ny arabana no mpiaino izay mpanaraka izao fandarana fahaiza miaina izao. Finaritra tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Ny namanao lantormesa joely no mitafa aminao, namana naritiana kosa no eo amin'ny lafin'ny teknika. Eny arizay no ela fa andeha iroso midinika izay efa voaomana ny horesahana an'io zany tsika dia tsinony zany fa ny fahaiza miaina. Ao anatin'ny fandarana fahaiza miaina ianao dia tiana ny manome anao an'izany hoe fahaiza miaina izany. Ka no resantsika an'io zany dia nivalin'ny fanontaniana hoe manomboka aiza moa ny fahaiza miaina? Aiza no ampiarana izany fahaiza miaina izany voalohany? Raha ny valiny dia hoe tsara raha tomboka eo anivon'ny fianakaviana ao an-tokantrano ny fahaiza miaina. Dia rehefa aveo miampita amin'ireo olona izay mifanerasera amintsika izay eny amin'ny fiarahamonina isan-karazany eny. Ny fahaiza miaina dia tsy natokana omena na aseho rehefa iny izay mitsidika ao an-tokantrano fotsiny, fa tsara raha ao an-tokantrano mihitsy no mifaneo izany fahaiza miaina izany. Tsy hoe zany hoe rehefa misy vahiny fotsiny ny tonga ao an-tokantrano izay mitsidika na mamangy dia eo ny iray trano vao mody mampiseho izany fahaiza miaina izany, fa tsara zany raha ho tena fiainana mihitsy izany fahaiza miaina izany eo anivon'ny tokantrano ray manontolo. Arak'izany dia tsara zany raha velona eo anivon'ny tokantrano ireo toetra tsara sy ireo fahalalam-pomba isan-karazany izay ezahan'ny mpianakavy ho zary toetra voajanahary sy fiainana eo anivon'ny tokantrano mihitsy. Ka ny tsirairay izay eo anivon'izany ankonan'izany mihitsy no manatanteraka izany hoe fahaiza miaina izany. Ao dada, ao neny, ao ny ankizy tsirairay avy dia tsara raha efa manana fahazarana sy manana toetra tsara na fiainana mahalala fomba sy mahay miaina
eo anivon'izany tokantrano izany. Tsy ataovy sesehoany ivelany fotsiny nefa izany na ataovy fiatsaram-belatsia fa tena fiainana sy fahazarana tanteraka mihitsy ao anivon'ny tokantrano. Amin'ny ankapobeny mantsy dia sarotra ny ahay miaina ny velany raha ohatra ka tsy mizatra sy miaina izany sahady eo anivon'ny tokantrano sy eo anivon'ny ankonana ny tsirairay avy. Sarotra no maneho izany raha tsy zatra mahay miaina eo anivon'ny tokantrano ianao nefa eny ivelany tokantrano dia moa dia tsara velatsia. Sarotra zany. Noho izany, ny fanomboana ny fahaiza-miaina dia tsy vidiana eny amin'ny mpivarotra fa toetra voavolavola sy fiainana ao anaty. Dia tahaka izany koa ny fampiarana azy. Ny fampiarana ny fahaiza-miaina dia tsy mandany vola mankarena ianao raha ohatra ka te hahay miaina na te hampiatra izany. Noho izany dia tsara raha hatomboka amin'ny fampiasana ireo teny kely toe-verina ho madinika indrindra nefa manandanja dia manandanja tokoa eo anivon'ny tokantrano sy eo anivon'ny fiarahamonina. Anisan'izany ohatra ny hoe tomboko. Ny fampiasana ny teny hoe tomboko izany dia fanehoana fahaiza-miaina. Raha manao azafady ianao izany dia asiana tomboko, azafady tomboko, misaotra tomboko, eny tomboko, mialatsiny tomboko, manao ahoana tomboko, velomana mandram-peona tomboko, sy ny sisa sy ny sisa. Mila zarina ho tokantrano izany ny fampiasana ny teny hoe tomboko. Mila zarina ho tokantrano ihany koa ny fampiasana ny teny hoe azafady, indrindra raha andika olona na mandona olona tsy na ianao. Raha misy zavatra tiana anontaniana ohatra na asa iangaviana olona dia tsara raha mampiasa ny teny hoe azafady indrindra tomboko, na koa hoe raha mba azo atao tompoko, dia io izany no teny ampiasaina. Ary rehefa vita ilay asa na ilay fiangaviana teo dia tsara mandrakariva ny maneho fankasitrahana ilay olona na tanteraka ilay asa. Na dia heverinao ho asa mipitika sy tsy dia manao ahoana raha ilay asa izay nindramana olona na niangavianao ilay olona dia tsara ankasitrahana mandrakariva ilay olona ka miteny hoe misaotra indrindra tompoko. Raha sendra nahasimba ny fananam-pianakaviana ianao ohatra na nahasimba fananan'olon-kafa dia tsara ny maneho ny azafady sy ny fialan-tsiny ary manazava amin'ny ao tokantrano na amin'ilay olona tompon'ilay zavatra nosimbahanao tsy na hoe ianao no nanimba azy tsy na. Aoka tsy andainga fa ny tena marina no lazaina. Tsy tsara ny manadio teny amin'lainga fa aoka ny fahamarinana no lazaina satria hoy ny Tolo hoe ny heloka ibaboana ho ny mody rariny. Fahaiza-miaina mampilamin-tsaina. Dia inona fa ho tokantrano anao fampiarana ny tokantrano misy anao dia rindra-trano ny fiarahamonina fa izahay kosa dia mametraka no mandram-peona ho amin'ny manaraka indray raha sitraka ilay naharentsika. Veloma tompoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana. AWR manolotra ho anao Ilay feo fanantenana. Raisiko ho fifaliana tanteraka miaona aminao amin'ity anio ity ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Richard Andrianjatovo. Enganeka izany fiadanan'i Jesosy izany ho aminao sy ny ankonanao. Androany sika dia ijery loha hevitra anankiray, ilay Andriamanitra ny fahasoavana. Ilay Andriamanitra ny fahasoavana. Kanefa mialohan'izay dia andaosika hivavaka. Ry raina izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, tianay loatra ianao, na dia mpanota ary izay, na dia tsy tanteraka ary izay, dia ianao no efa tianay taloha. Koa dia mamelany eloko ay satria olombelona tsy mba mahavaly fity izay.
amin'ity anio ity zay dia andinika fa ianao io dia Andriamanitro ny fahasoavana. Koa mamelany elokay satria olombelona ihany zay. Omeo anay ny fananao masina ampianatra anay zay tokony ho fantatray mba hoentina amonjena anay ka rehefa ho avy Jesosy Kristy dia anisan'ny olombonjena zay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatany izany. Amen. Lay Andriamanitro ny fahasoavana. Matetika no andrenesanao olona miresaka fa tsy andro ny lalàna intsony zao izy ireo fa androm-pahasoavana. Ary betsaka mihitsy no samy laza fa tsy mbola nisy fahasoavana tany alohan'ny azo fijalian'i Kristy. Vokatr'izay hevitra zay dia tsy laitranao ahodina mihitsy zany olona zany fa ny azy ihany no marina. Tsy te halala zay voalaza amin'ny Baiboly izy. Lasa mpandika lalàna ny olona milaza tena fa kristianina maro ankehitriny. Ny anton'izay dia tsotra satria tsy fantany mihitsy ilay atao hoe inona ny atao hoe fahasoavana, ary tsy fantany satria tsy ampianarina azy amin'ny tena marina izany. Tsy ampianarina azy ihany koa ny fifandraisan'ny lalàn'Andriamanitra sy ny fahasoavana. Andao anetsika amaky izay voalaza ao amin'ny Efesianina 4:8-9. Efesianina 4:8-9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao hisy hirehareha. Zay ny voalaza ny Efesianina 4:8-9. Indraindray isika dia mihevitra fa ny olona tsara fitondratena na be asa tsara no marina eo amin'Andriamanitra. Vokatr'izay fisainana zay dia manjary manambomboatra fihetsika sy fitafy entina miseho ivelany maro, ary antsoin'ny olona hoe olom-boavonjo mihitsy azy izy ireny indraindray. Zany tokoa ve ny tena izy? Isika neka tsy marina, tsy misy marina na dia anankiray aza hoy ny Romanina 7:9. Ary ny mpitoroteny 7:7-20. Pitoroteny 7:7-20 dia manambara mazava tsara fa anankiray ihany tamin'ny lehilahy no mba marina. Iza moa io? Tsy iza io fa Jesosy Kristy. Ny lehilahy rehetrarehetra dia araka amin'ny voalazan'le Romanina 7:9 teo hoe mpanota avokoa, tsy misy marina. Fa tao amin'ny lehilahy nefa nahitana anankiray, tsy iza io fa Jesosy Kristy. Ny tao amin'ny vehivavy moa dia tsy nahitana mihitsy na dia anankiray aza. Porofo iray io andinina io fa tsy marina zany ilay hoe masina Maria tsy lavokeloko. Mpanota ihany koa izy, satria tao amin'ny vehivavy dia tsy nahitana na dia anankiray aza. Tadidio tsara io andinina io rehefa miala amin'ny Baiboly sika dia voafitaka. Ko raha tsy misy marina zany na dia iray aza isika, dia ahoana no avovonjy antsika? Na hoe ahoana no hamarina antsika manoloana ny fahamarinana sy ny fahamasinan'Andriamanitra? Ny valiny dia tsotra. Ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Zay no ahafana mamonjy antsika. Inona moa zany fahasoavana izany? Ny fahasoavana dia fanomezana mahaimaim-poana avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona tsy mendrika homena na ahazo an'izany. Mazava ho azy, tsy karama io na hoe valy ny asa sarantsika, tsy valy ny asantsika io, tsy vokatra ny fahamarinantsika, satria na ny fahamarinantsika ary hoy ny Isaia 4:4-5. Tadidio tsara eo andinina io. Isaia 4:4-5 dia toy ny lamba miosin-draha. Fantatrao ve zany lamba miosin-draha zany? Marikiriko. Noho izany dia tsy afaka hiantehitra tsara amin'izay vita antsika isika. Tsara izay heverintsika ho mendrika, amonjenantsika. Tsy afaka metehitra amin'izany. Raha ny asantsika no ahafana mamonjy antsika, ankoatra ny fireharehan'ireo izay avita be, raha ohatra ka sanatria refesina amin'ny asa no ahafana mamonjy sy manary, dia isy no very satria ny hafa mavita be, ary misy tsy mavita mihitsy.
ary zay tsy havita dia tsy maintsy horingana izy soa ihany fa tsy zany no izy fanomezana avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra irery ihany ny fahasoavana ento mamonjy ay ary entina mamonjy ianao. Ny Romanina 5:9 dia miresaka toy izao. Romanina 5:9 Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika i Kristy. Raha midika teny hafa io dia izao no lazainy. Andriamanitra dia manapirofo ny fitiavany antsika amin'izao. Raha mbola mpanota izy dia maty ho antsika i Kristy. Maty hamonjy antsika na maty ho antsika i Kristy. Ahoana nga izany e? Zany mpanota zany ange. Olona tsy mendrika no velomina mihitsy satria ratsy fanahy, mpanohitra an'Andriamanitra, mpanao ratsy. Kanefa noho ny fahasavan'Andriamanitra dia izao, no velominy ihany zany io mpanota io, ka ny zanany dia Jesosy Kristy no natolony ho faty isolo ny mpanota. Sarobidy loatra eo anatrehan'Andriamanitra zany izaho io. Ary tsy izaho ihany, fa ianao dia nanaiko Jesosy ho faty teo amin'ny toerako, teo amin'ny toeranao. Dia izaho sy ianao no velona, fa Jesosy ny maty teo ambony hazo fijaliana. Andriamanitra dia tia ny mpanota ary manome famonjena maimaimpona amin'ny fahasoavana, saingy tsarovy fa mankahala fahotana izy. Dia averiko amin'ny resaka tany aloha amin'izay zany ianao amin'izao fotoan'izao. Tsy nisy fahasoavana hony tany alohan'ny hazo fijaliana. Tsy marina zany. Ohatra ao anaty Baiboly no omena antsika Satana sy ny anjeliny. Rehefa nanota ny anjely araka ny voalazan'ny Apokalipsy 12:7, Apokalipsy 12:7 dia tsy naringana avy hatrany izy, fa norohana fotsiny avy tao an-danitra dia nazera tety ambony tany. Ny tanyntsika no nandray azy tamin'ny alalan'ny razambentsika voalohany dia Adama sy Eva zany. Nahazo famindram-po ireo anjely nivadika ireo, nahazo fotoana eritreretany tsara izy, nahazo fotoana ibebana izy fa tsy hoe naringana avy hatrany. Fahasoavana natolotra azy zany, ary zany fotoana zany dia tany aloha lavitry ny hazo fijalian'i Kristy no nitranga. Tsy miverina na mifona nefa i Satana sy ny anjeliny dia nitonon'i Jesosy ny teny hoe vita teo ambony hazo fijaliana. Tsy afaka mibebaka intsony Satana ka tsy maintsy miandry azy ny fandringanana. Faharoa, Adama sy Eva, raha vao nanota ny razambentsika ireo dia tsy maintsy naringan'Andriamanitra avy hatrany izy raha ohatra ka isika olombelona no Andriamanitra. Tsy izany anefa no izy. Norohan'Andriamanitra fotsiny niala avy eo Edena izy, tsy nahazo miverina tao izy. Ny fotoam-pahavelomana sisa dia fotoana famindram-po azy ireo, fotoana nafany nandinika tsara na ratsy na tsara ny nataony, ary fotoana ahafany miverina indray amin'ilay Jehovah Andriamanitra raha tokony ho naringana izy ireo. Tsy naringana nefa izy, fa niaina taona maro vao maty. Fahasoavana izany, fahasoavana mbola tany aloha lavitry ny hazo fijalian'i Kristy. Tsy adinoko ny tantaran'i Noa, nanomezan'Andriamanitra baiko azy fa manaova sambana ry Noa, avoty ny aina, avoty izay manaiky hiditra ao 200 taona be zao no nanambahatambazan'i Noa ny lazany nampitandremany an'ireo mpiarabelona tamy fa izy safodrano avy nanao fahotana izy ireo, mendrika fahafatesana, saingy tsy avy hatrany dia naringana fa mbola namrana fo. 8 no isan'ny olona nanaiky niditra tao anatin'ny sambo-fiara. Kanefa na ireo aza aneka mpanoty tsy mendrika navotana akory. Fahasoavana izany, fahasoavana niseho tany aloha lavitry ny hazo fijaliana zany. Be dia be no ohatra azo ntsika entina eto toy ny tilikambon'ny Babela, tsy naringana avy hatrany le olona fa namparitaka. Ny zanak'Israely nivadika tamin'i Jehovah, ny renireny tany anevitra, ireo zanak'Israely lasa babo tany Babilôna sy ny sisa dia aveo nampodiana nakany amin'ny tanànany. Andriamanitry ny fahasoavana io Andriamanitry ny Baiboly io. Jehovah Andriamanitry ny nofo rehetra, Andriamanitra mankahala ota, saingy tia ny mpanota amin'ny fony rehetra. Eny fa na izaho na ianao io dia tena tiany, mamina,
tsy foiny izay no mahatonga n'izao anto izao fa tia ny ihany koa ianao tsy foy ny horingana tia ny hoentina any an-danitra fa tsy avela eto ho lany ny fandringanana eto io ilay Jehovahandriamanitra io ihany ilay tonga nofoka nonina tamintsika maty teo ambony hazo fijaliana mba hanavitra asy ianao. Jesosy mihitsy ilay fahasoavana tonga nofo ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana dia fandoavana ny hetra tokony ho nalontsika tsy noho ny asantsika no hamonjenantsika fa noho ny asa vitan' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Raha raisinao amin'ny finoana io fanomezana io dia tonga famonjena sy fiainana mandrakizay ho anao zany ary indrindra ho ahy ihany koa. Mandritra ny androm-piainanao sisa dia izao sitrany raha ohatra ka asehonao fa olona nahazo fahasoavana ianao lasa olo-baovao amin'ny Kristy tsy ilay ianao ratsy fanahy mpanohitra an'Andriamanitra intsony tsy hoe rehefa andro ny fahasoavana zao dia hanao izay daniny kibontsika sika sanatria tsy dia tsy ho vitanao anefany ny andeha amin'ny fahitsiana fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy ampino fanahy masina no afaka nampy anao an'izany. Ka angatao mandrakariva io fanahy masina io mba hitondra fanavaozana isan'andro eo amin'ny fiainanao. Androany ary dia meteza ho vonjeny noho ny fahasoavana ianao. Jesosy Kristy ilay fahasoavana tonga nofo ity no teny farany ho lazaiko anao. Hifarany io fahasoavana io ary rehefa ikatona ny varavara-pahasoavana dia tsy misy azo atao intsony hanavotana ahy ny hanavotana anao satria efa nikatona ny varavara-pahasoavana. Noho izany araroto ty fotoana androany ty, araroto ny anio mba ahafahanao manatona an' Jesosy mitady an'ilay Andriamanitra ny fahasoavana. Atreo indray ny fiarako aminao mametraka mandra-peona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrenjatovo. Veloma tompoko. Raha ao amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. AWR Téléphone 034 06 797 62 032 75 379 74.
fanazavana ankady manga. Radio feo fanantenana. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. Miarabanao tafaraka amin'ny ekipan'ny feo fanantenana amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray. Namanao fanjany aina sy ny teknisianina Sam no hanolotra izany ho anao eto. Torohevitra manokana mikasika ny fomba fambolena voankazo ao anaty gony no aroso anao eto, miaraka amin'Andriamatora Zaka miaramanana Josoa. Na toerana kely na toerana lehibe ho isika araka ny fandraisana teo aloha, dia mety amin'izany fambolena izany avokoa, hatreny an-davarangana dia azo anaovana ity fomba fambolena ity avokoa, ary azo anaovana fidiram-bola tsara mihitsy izany. Ampatsahivina anao vetivety fa tsotra ny zavatra ilaina. Mila barika tapaka, tany mena, fasidrano le fandalorany ireny izany, dia mila tainombo maina voatoto na voapotika tsara ihany koa, ary hazo lehibebe noho ny zarana angady. Dia tsy adino ny gony plastika fotsy izay tsy laitra ny rano ary ny gony tsimenitra. Ny tena ilaina be dehibe indrindra moa izany ary angonina ao anatin'izany dia ny hoditra voankazo na hoditra legioma na ireny ravinanana mety ho lo ireny. Alona ao anatin'ilay barika tapaka mandritry ny 10 andro ireo hodi-boankazo na hoditra legioma ireo, ary tsy mila tapohana rano fa avela hitera-drano fotsiny, satria iny rano iny no ilaina anaovana ilay fambolena. Saromana tsara izany rehefa mandona ireo hoditra voankazo sy legioma ireo mba hahafahana mahazo ny singa ilaina ao anatin'izany karazana hodi-boankazo sy legioma izay nalonantsika izany. Rehefa vonina ary ireo rehetra ireo, dia inona indray no atao manaraka? Ho arahantsika vetrany ny fanazavana entin'Andriamato Josoa teo amin'ny micro ny namana Elion. Dia fomba fanaovana izay zany rehefa azonao le rano avy amin'le ranona legioma zany, le hoditra legioma, alainao amin'izay le tainombo maina fa afaka potipotika, alainao le fasidrano efa maina, alainao le tany mena, dia misy an'le gony efa vonina eo miaraka an'le hazo ohatran'ny fanoto kely. Dia zao miankina amin'ny fatratianao atao zany no apetsahan'ireo akora reo. Fa ny zavatra lazaiko eto aloha zany ny tena fanaovana anazy no ohatra miankana reto dia fa resahako avy hatrany izy. Voalohany angodinao anaty tapabarika io, za efa niresahako teo iny le hoditra voankazo mitera-drano izy, alainao avy hatrany zany le rano dia alaina le tany mena, ohatra zany hoe rousseau. Raha ataontsika hoe le gony plastika sy lay gony tsy mano zany zao no asitsika azy, dia rousseau zany ny tany mena alaina. Zay mitsy zany zao so taky ny ahoana ny abeny zany le lehibe manakory eo amin'le 6 litre eo zany no atao le so. Izy zany no amaratsika azy zao. Dia resako eto zany hoe tamena rousseau eo na 3 so, satria zany many afaka nanaovan'le olona tsara l'izy. Manaraka fasidrano ray so sy tapany, dia manaraka tainomby rousseau, dia eo amin'izay zany ianao afangaronao reo le tany, le fasika, le tainomby. Dia rehefa voafangaro zao dia lendemana amin'le ranona legioma, le hoditra legioma avy ao. Dia rehetanao zany izy tena mbola lena tsara ny fefa tapitra le ranona legioma, dia azonao lendemana amin'le rano madio tsotra izy, sina rano madio tsotra zany fanampiny. Dia izy zany tsy le mando be, tsy le otra lasa fotaka, fa somary masimasitra zay le tany. Dia iny izy masimasitra iny zany hoe raha raisina amin'ny tany izy zany dia miparitadritaka. Iny izy zany no afatratra anatin'ilay gony amin'izay. Ka le gony sase plastika natao anatiny, fa le kitapo tsy ma natao ty avelany. Dia
de rehefa mamatratra n'le tany ianao zany efa voafangaro tsara le izy a de totoina le manodidina n'le gony mba hibontsina tsara ny ahity tsara zany le gony fa tsy mitongilangilana izy am'izay de rehefa voahity tsara izy a voafatratra tsara am'izay zany de efa vonony koa le zanaka voankazo rehefa zanaka voankazo de mety fiteneny atsena eny io loha zany efa misy qualité ahafanay tenan'le olo hoe tia lay zanaka voankazo de rehefa vonona eo zany le voasary moa nresantsika eto zany zao de iny voasary io a no da ambolena eto zany vita le composition rehetrarehetra de ao anatin'le gony efa mienjana tsara le gony le kitapo zany tsatohana an'le hazo otra fanoto kely eo ampovoany arakaraky ny alavan'lay fakan'lay zana-boankazo zany nataonao alalin'lay lavaka natao tamin'ilay tsatoka kely de rehefa vita zay anatsatoka an'lay voankazo anao de vakina mihitsy aloha le sachet iny le sachet misy an'lay zana-boankazo satria rehefa mividy zana-boankazo anao de misy sachet iny mantsy am'le fakany de alana iny sachet iny a de asorona mihitsy le tany voalohany teo tsy ampiarahana am'le tany asorona mihitsy zany de mianjanja kely eo fotsiny aloha lay fakany de ny fakany iny zany no alatsaka ao de misy remarque kely tia alazaiko atsika raha tianao ahazo aina haingana zany lay zana-boankazo a de manao ranona tainomby ianao aloha ranona tainomby lena mihitsy io zany de atsoboka kely eo le fakan'le zanaka voankazo de iny am'izay vao atao anatin'le tany a de totofana tsindrina tsara tsisy rivotra mazava tsara aloha de vita moa zany rehefa vao fatratra tsara le izy a vita mandidina tsara lay fanitsahana an'le zana-boankazo tsisy rivotra de tondrahana rano madio izy tondrahana rano tahaka ny ahoana ny abetsahana tsy atao hoe lena be moa izy fa ohatra hoe ataonao raha iny le gona misy an'le zana-boankazo iny zany zao a raha 2 litres fotsiny ataonao aloha amin'ny voalohany satria iaina izy de mety de isakin'inona manondraka azy ny voasary moa mila rano de am'le voavoilomina iny izy zany a de farafakeliny anao zany mba ohatra hoe indroa eo no manondraka azy 2 litres isaky ny manondraka 2 fois par semaine indroa isan-kerinandro aloha de io voankazo a mbola kely zany de fa mamoa de mety afaka firy volana manomboka mamelana sy mamoa zay moa no izantsika hoe inona ny makely azy de mamoa io zany a le composition ao anatin'lay le fangaron'le tany mihitsy zany a no anisany mahatonga anazy io amohatrany io ka raha ohatra ianao zany hoe manatsatoka an'le voankazo mety voasary misy 3 taona misy mihoatra an'izay za vao mamoa fa ity zany a eo amin'ny herintaona eo de fa mamoa izy na mety latsak'izay izy de fa mamoa satria matetika zany an'le olona tonga any aminay izy de le zana-boankazo efa mamoa mihitsy ny fatenany hoe ty efa mamonina de ty atsatoka de tonga moa le atsatoka iny tonga de fa mamoa avy hatrany iny zany avy eo mino fa maro amintsika nefa tianao fampiarana avy hatrany a raha misy fanontaniana ve na manajosoa eo mpanaovana fampiarana afaka mame ny larana telefona venao tompoko io moa zany ny fifandraisana haingana dengana indrindrany a zay tena hitako hoe mety amintsika mpiaino ny larana azahoana azy zany a de ny telma izy a 034 51 836 42 034 51 836 42 de ny Airtel izy zany a 033 02 207 71 033 02 207 71 dia makasitraka indrindra na manajosoa satria fikaroana misy nataonao fahalalana iainana fivelomana kanefa zarainao mamaimpoana mpiaino antsika mba ampivoatra ny fiainany ampivoatra koa ny fahasalamany amanaraka dia hitondra zavatra vaovao indray mitoyin'izay zany a namantsika josoa anisan'ny fandraisany teo aloha hoe sady afaka mamboly voankazo no mamboly legioma miaraka reo afaka miaraka vetra afaka miaraka zany hoe ao anatin'io le fitaovana efa natao reo zany
eo andavarangana dia efa afaka mamboly legioma alenany maro amintsika izay. gono mitondra vola. tantara no soratan'ny fanjany aina andrenesana ao an'ny naritiana samina ary fanjany aina. nakaizandray le akolava tongotra iny oary fazy a mba fatory tsara iny akolanao iny fa mandreraka ka za foana ve no misambotra nineran'ny tanàny eto rehefa tsy voakarakara dia aloha atao loaka ry fazika. fa maninona anao loatra ny akohako e aleo izy iriry eny fa atao loaka hoana tandremo tsara akotezaiko apidiboly iny fa aza mila vaniny ry masy a. tsy mampidibola ny akohanao fa vao mainka manimba zavatra jereo ry izy jereo fa le zana boakazo ambolena indray no aiziny sy ny tsaingotsaingoany osy ataoko mahita io androany andrekako jereo fa noseny koa ane le lamba tato anaty koveta voavoniko bako oa dray le retsy a dia ilefantsy tokoa ve ny nanao an'io fa iverinao izandray za sy lefantsy io any ambilaniny mety amin'io rehefa tsy voafatotra ao okarymasy tonga dia tianao ataoko loaka okarymasy fa fatora koa osy ndana mitsoka ry le fazy a aizanareo aty ry fazy a ndreraka mihitsy ka aza misendoatra be anao fa misy vahiny ane zany de onno midira letsy aty a ary fa maninona koa moa ny tsy ambolena amin'izay reto zana-boasary reto nefa efa komple ny zavatra ilaina anaovana azy aiza moa ny tsy hosimbain'ny akoho fotsiny kefa programako mihitsy ngeny anao an'ireo raha matoty fa aza taitra enao ka matoby ravy tonga aty dia programa ny domy indray zany fa aza mody endreo ry fazy fanga kosa dia hoe tsy ala volo mihitsy efa mba 3 herinandro ange zay no efa la lehibe anao dia ataovy izay tianao atao fa andeha hitao amin'ny rano anakobanako lamba dia amboleo zany le voankazo dia efa toriny akoho fa ratsy zany efa azoko re zany ry masy fa aza mba manahoana bravy manahoana ry masy mandroso io ambadika io fazy fa lasa io ry fazy misy olona dray tokoa marina tapitra naparitaka le akoho ratsiny tokoa reto izy dray so fa tsy mba daholo reto zana-boasary sanatria ary aleo atao avy hatrany ty fa imenomenona tsy isy farany amin'ity masy raha tsy vita eto reto to miteny rery zato izy ry fazy manomana ny reto lesy fa nde ambolo zana-boasary io ay kosa saika am'tanyle fotoana anaovantsika domy io manko aleo aloha lesiny amin'ny manaraka fa ty aloha no atrehana eny so be da masy atinga fa mba tsara vitana koa za androany fa hoana mba ohatrany mahaliana nety hoe fambolena zana-boankazo anaty gonity araka ny lazainga hoe raha vita tsara izy ty dia azo atao fidetavam-bola tsara izy aloha dia aleo mba hararotina zany ny fijerena ny fomba anaova ny fazy azy reo daholo moa ny zavatra ilaina amin'izy ty jereo tsara ary efa vonina aloha zany ny rano azo avy tamin'le hoditra legioma sy hody boankazo nalona nandritra ny 10 andro taditiko ny nanaovangany reny dia reto zao ny gony plastika tsy laitra an-drano dia ny gony simenitra ihany koa io ny tany mena dia ireto koa ny tainomby voapotika tsara dia iretsiletsy ny fasika fasitrano moa no mety amin'izy ty dia amainina tsara ary tsy adino ihany koa ny azo lehibebe noho ny zarana angady dia ahoana ny fatra ny ringaty arakaraky ny fatra tiana tao zany ny apetsaky ny akora ilainy reto zany ny ohatra omeko dia ampitomboana na
ahena arakaraky ny abetsahan'ny ilainao. Alefaso ara hoe raha maka tany mena rosio amin'ny 9 litatra reny zany ny abeny de mila fasidrano ray sio sy tapany ary ny tainomby atao roso. Zany hoe sio amin'le 9 litatra zany no ampiasaina amarana ny tamy mena sy mifasika ara ny tainomby. Zay mihitsy. Dia afangaro tsara ireo rehetr'ireo ary aveo lemana tsikelikely amin'le rano avy tamin'le hoditry ny legioma sy ny voankazo nalona tao anatin'ny tapaka bariky. Firsio moa le ilaina amin'ny ranon'io zavatra io. Raha vao mahatratraray na roso de fa mety fa zao hoe raha ohatra ka mbola tsy mando tsara zany ireo fangaro ireo kanefa lany le ranon legioma dia azo lemana amin'ny rano tsotra madio izy amando azo tsara. De ahoana le tsy no ahafantarana fa ampy ny rano natao taminy tandremo fa tsy atao mando be sala mifotaka rehefa mandena azy fa rehefa raisina amin'ny tanana izy zany ka somary miparitadritaka de mety zany ny fatrandrano nandemana azy. Azoko tsara tsy atao mamotaka be zany. Zay rehefa vitsy zay dia afatatra ao anatin'le gony plastika tsy tatera-drano reo fangarony karakaraina teo ireo de le gony tsimenitra no atao ety ivelany. Atsofoka ao anatin'ny gony tsimenitra zany le gony plastika nasiana tany avy eo. Zay mihitsy. Mora mahay aza takin'iny. Rehefa mamatratra an'le tany ao anatin'le gony ianao de totona hifatratra tsara manodidina ny gony mba hibotsina sy ahitsy tsara tsy mitongilana ny tany ao anatin'le gony. Zany hoe afatratra tsara mihitsy. Zay aveo de tsatohana amin'ty azo toy ny fanoto ty eo ampovoan'ny gony aveo. Zay vao atsato koa zany ny zana-boankazo volena. Fa inona zany reto voankazo volena reo reto? Voasary letsy reo dia aza dinoina fa arakaraky ny alavan'ny fakan'le zana-boankazo no atao alalin'le lavaka de tadidio tsara ihany koa ry bravy hoe fa melohan'ny anatsatohana ny voankazo de vakina sy esorina tanteraka aloha ny sasena minosana an'le vodin'le zana-boankazo de esorina tanteraka ihany koa ny tany miaraka amin'iny fakana iny. Mba afa kely ndray zany ringatiko hay esorina hatramin'le tany zany. Zay mihitsy ny anton'izay lesy de zao hoe ahoana manomana ranona tainombo lentsika zany hoe tainombo lena no ranona zany. Zay de zay tokoa de atsoboka kely ao aloha zany ny fakan'le zana-boankazo zay vao volena ao anatin'le lavaka ny karakaraina teo aloha. Tsy averina tsony zany le tany mesorina. Zay de aveo totofana sy tsindrina tsara tsy ho tafiditry ny rivotra. Zay lesy de vita. De ahoana indray ny fomba fanondrahana azy ringaty? Ty rano ny voasary ka raha ohatran'le fatrany lazaiko teo zany de rano 2 litatra ny sahazanondrahana azy ary atao indro isan-kerinandro. Tena azo tanterahana tsara mihitsy anie zany raha zay ny fomba fikarakarana azy. Fa hono ho ary fa azy tokotokony afirinano any zany de efa mamoly le voasary. Raha ity fomba fambolen'ity zany de eo amin'ny heritaona na heritaona latsaka eo aza de efa mamono voasary arakaraky le fangaro ao anatin'ny tany. Marina hoe raha ny volo voasary mahazatra ne raha araka ny hitako de any amin'ny 3 taona any vo mamoa tombontso azo daholo zany enoa fa misy arangery bravy mamboly voasary efa mamoniny de vao maika koa vetivety de efa mahazo vokatra. Misaotra lesy ry fazo fa anao ty fomba fambolena voankazo anaty gony ty tsara hitako tena mety mihitsy mba hanaovana fitetiavam-bola. Ataovy lesy fa mahasoa io ty vo tena hoe gono mitondra vola marina. Bo marina
fa rehefa manao dia ataovy manaraka ny fepetra tsara kosa. Eno so manatena vokatra be nefa malay misahirana. Aza matahotra nga. Sady nydao miazaletsy andanina fotoana be de be ko mainka fa zavatra azom-bola. Iny lesy bravy a. Aiza enjeo aloha iny ako iny fa animba zavatra eto ndray. Iny le vantsy be iny. Ka izy aza lasa nisitrika ao ambadika ako. Ohatra aleo le tsy izy hoany a. fa tiany la ho tapaka ve ny lohan'le vatsy ampilo lesy ahisambotra an'iny fa raha tratra masy eo iny dia any ambolany ange. Efa zay ny afantio fa nahoana kosa manimba zavatra hony iny lesy io sambory ry bravy a. Aiza ao ohatray tandremo fa misy ranona riko elaky ka aiza ntso azoko eo. Ay, lasa ty ambavako daholo le rano misy fofona. Zapady lesy fa le ranona nomanko anatsoboana ny fakan'le zana-boankazo voadona teo io de dray any ambavan'le tino ranona tainombo ve ka iny ny akohan'lahy eto any fa mampihinakinapona tsy magaga masy raha nakapoka anio any ambolany. Aiza kosa ohatra lasa ndray letsy a iny le sambory sambory ny akohan'lahy. ry tantsaha izay makolokolo tokoa ny manana ny soa izay manaraka ny fepetra ny mahavanim-bo ary raha ho ary ireo torohevitra tsotra azo ampiarina tsara makasika ny fambolena dia hiatsara ny nofotaninao. ny vokatra hitombo tsara, ny mpihinana ho salama tsara ary dia hitombo ny fidiram-bolanao. dia izay koa ny namarana ny fiarantsika teto tamin'ity anio ity manao mandra-piona vetivety indray ny namanao Ilion sy Josoa. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. misaotra ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika hatrany isika vaovao isamaraina tokoa ny famondrapony amintsika ka mahatonga antsika mahazo tombonandro tombom-piainana tsy ny mba hahafahantsika manara-po amin'ny faharatsiana fa ny taonantsika hibebaka dia hanohy ny fiarah-mianatra indray isika amin'ity anio ity ka ny amin'ny fahotany akana no jerentsika. Mila makalesona avy amin'izany isika satria mety ho latsaka amin'ny fahatsoa ny akana koa ny tsirairay amintsika izay hiteraka olana ho an'ny rehetra. Manasanao ary hamaky izay voalaza amin'ny Josoa toko fafito andiny fahinambe folo ka hatramin'ny fahasivy folo. Josoa toko fafito andiny fahinambe folo ka hatramin'ny fahasivy folo. Eto izany dia ho hitantsika ny fomba nanatanterahan'i Josoa ny baikon'Andriamanitra. Dia ny fomaraina koa Josoa ka nampanatona ny Israely araka ny fireneny avy, ary ny fireneny Joda no ny tanan'Andriamanitra. Andriamanitra manampy an'i Josoa hoe io tazomy io foko anankiray io ao anatin'io misy an'ilay olana. Dia nitondra ireo fokony Joda indray izy ka ny fianakaviany Zera no ny tanana.
dia nampanatona ny fianakaviany Zera indray isambatan'olo izy ka Zabdi no ny tanana. Dia nampanatona ny ankohonana araka ny olona tsirairay izy dia Akana zanak' Karmi zanak' Zabdi zanak' Zera avy tamin'ny fireneny Joda no ny tanana. Dia ho Josoa tamin'ny Akana: anaka, masiny ianao, omeo voninahitra Jehovah Andriamanitry ny Israely ka mitsora aminy, ary lazao amiko ankehitriny izay nataonao, aza feninao azy zany. Mahavariana le torohevitra ny men'Andriamanitra izay tena misy heviny be mihitsy amin'ireo dingana izay narahana izay nahitana ny Akana. Akana ange efa fantatr'Andriamanitra hatrany amin'ny voalohany fa misy fianarana tian'Andriamanitra omeny eto ny amin'ny fomba atao. Tsy nambarany avetrany hoe Akana no nanao an'io, fa nandrafitra dingana maromaro arahany izy izay mampiseho ny fahamarinany sy ny fahasoavany amin'Andriamanitra azy. Ahoana ny fomba nisehon'izany hozy ianao? Rehefa avy nanazava ny antony naharesy ny Israely izy dia nanao antso mba hanamasina ny vahoaka ny tenany, izay no hitantsika eo amin'ny 17 amin'ny Josoa 7. Dia avy eo nasidy fotoana teo anelan'elan'ny fanambarana ny dingana atao sy ny fampiarana an'izany. Tao anelan'elan'izay dia afaka nieritreritra tsara i Akana ary afaka mbola nibebaka sy ny aiky ny fahotany. Fotoam-pamindrapo ho an'ny Akana izany. Dia takan'izany koa nanana fahafahana anapa-kevitra ny fianakaviany. Fianakaviany anie nahalala tao nahalala ny nataony Akana, raha nahafantatra izay nitranga tokoa izy ireo, na niraitsy kombakomba tamin'ny fanafenana an'izany, satria ao anaty lay moko iraisan'ny fianakaviana io na koa andahy tsy handray anjara amin'izany, azo ny fianakaviany koa nanao an'izany hoe anjara ndraikitrao io, tsy hidirana io fanapa-kevitra ho rery io. Raha nanao an'izany ny fianakaviany dia ho hafa fisehon-javatra. Tahaka ny zanako Korany, rehefa nanao adalàna i Kora sy ry Datana nikomy tamin'Andriamanitra dia afaka nandositra ny fandringanana ny zanako Kora, fa tsy niaraka maty tamin'ny Kora satria tsy niandany tsy niray hevitra taminy. Zavatra nisy zany voatantara ao amin'ny Nomeri 5:20 sy Nomeri 5:20. Le Nomeri 5:20 sy 1:20 no vakitsika. Nomeri 5:20 sy 1:20. Ary nisokatra ny tany ka nitelina any Kora sy ireo namany niaraka nikomy taminy, ary levo ny afo koa ny 500 lahy ka tonga fananarana. Navelan'Andriamanitra iseho zany mba ho fananarana ny zanak'Israely. Fa nitohiny dia izao ka nefa ny zanako Kora tsy mba maty. Nieloko ny rainy, tsy eloko ny zanany, raha tsy hoe nekeny ny zanany koa ndray tsy kombagomba tamin'ny rainy lay zanany. Mazava izany. Mario tsara ny fomba namahan'Andriamanitra an'ilay olona. Nisorona tsy kelikely avy amin'ny Israely manontolo ho amina firenena anankiray tao anivony zanak'Israely ny fanamelohany. Avy eo avy amin'ny firenena anankiray ho amin'ny foko anankiray indray hafa. Avy eo avy amin'ny foko anankiray io ho amin'ny fianakaviana anankiray, ary avy amin'ny fianakaviana ho amin'ny isambatan'olona. Misy heviny lehibe zany. Tsy nampiseho an'ilay nanao eloka fotsiny zany amin'ny fomba feno endry le fizotra ny fanadihadiana, fa zany fomba zany dia nataon'Andriamanitra mba hanafahana andreo izay tsy meloka, ny firenena tsy meloka, ny foko izay tsy meloka, fianakaviana izay tsy meloka, ahitana ny olona meloka. Lafy ny manandanja amin'ny fomba fitsarana amin'ny mpitandremana fatratra no hitantsika eto. Lesona ho antsika izany. Izay Andriamanitra mihitsy no mijoro vavolombelo ny asany Akana izay tsisy nahita. Nitaintaina ny rehetra na isika izay mamaky ny voalaza ao anatin'ny bokin'ny Josoa, nitaintaina rehefa nanakaiky any Akana Andriamanitra. Niainga avy amin'ny hoe firenena manontolo dia niditra tamin'ny fokony Joda dia nandeha mandrapatonga any amin'ny Akana.
tsy nahagagantsika ve ny fiziriziriny ty akany ty ao anatin'izany dingana natao zany zay nanantena fa tsy ho tratra mihitsy. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa tsy misy takona ka tsy hitany mason'i Jehova. Manamarina an'izany izay voalaza ao amin'ny Salamo 8:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina folo, Salamo 8:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina folo, sy ny tantara faharoa toko fahaenina folo andiny fasivy, tantara faharoa toko fahaenina folo andiny fasivy. Eo andinindreo dia milaza mazava fa mahalala ny miafina rehetra ao am-pon'ny olon'Andriamanitra. Manampy an'ireo izay voalaza amin'ny Samoela voalohany toko fahaenina folo andiny fafito izay ho vakitsika. Samoela voalohany toko fahaenina folo andiny fafito. Fa hoy Jehova tamin'i Samoela, aza mijery ny tarehiny na ny avo ny fitsanganany, fa efa nilaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Ary zay no mahavoafitaka antsika olombelona matetika. Katritsika tsy mahay mijery ny fo, fa le Andriamanitra kosa mijery ny fo. Ary zay no nahamora ny fahitana ny akana satria Andriamanitra mahalala an'izay. Dia izao koa vakitsika eo amin'ny Jeremia 7:10. Jeremia 7:10. Izaho Jehova ny mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba nomeny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Dia ampitsika anankiray Ohabolana 5:120, Ohabolana 5:120. Ao na voalaza ao, fa eo imason'i Jehova ny alehan'ny olona, ary ny diany rehetra dia dinihany avokoa. Ary rehefa mandinika izy dia mandinika ny vo sy ny fo, ny fo sy ny vo, fa tsy ny ray ihany. Tsika olombelona ny voafetra ny fahitana ivelany, fa Andriamanitra mahita ny any anaty ihany. Ary farany dia mahaliana mahafinaritra ny fomba ny antsony Josoa ny akana, anaka. Voamarika eo ve zany na tsy ny hoe anaka? Ny fitenenan'i Josoa ny akana io dia maneho aloha fa tena efa misy elanelany be ny taonan'i Josoa sy akana. Kanefa mihoatra noho zany, maneho ny toe-tsaina ny tondrany Josoa, ilay lehilahy mahery, ny fitsarana izany. Tena feno fangorahana ny akana ny fony. Na dia natsoina ampiatra ny valin'ny fitsarana amin'ilay nanao eloka azy izy. Ary eto zany ny fihetsiky Josoa dia maneho meloha ny firaisapoa, ny hatsaram-panahy, ny fitiavany an'ilay tsy mba mivatravatra fiteny mihitsy. Izy zay Jesosy. Na nanao teny enjana Jesosy tsy mba nanao teny enjana tsy amin'ny antony. Indrindra tamin'ny olon-tsotra, tamin'ny mpitondra fivavahana ihany Jesosy no nasika. Fa tamin'ny olon-tsotra na iza dia tsy mbola nanao teny marary Jesosy. Mario tsara nge zany na tamin'le vehivavy azo latanana ny jangajanga, tsy mba nandatsa sady tsy nanao teny marary izy. Na tamin'ireo olona izay gejainy Satana azy, antsoina hoe demoniaka, tsy nanao teny marary izy, fa tena teny feno fiantrana. Ary zay ny voalaza amin'ilay fitiavana mandresy takila 2:7 hamarana antsika amin'ny fiaraha-mianatra amin'ity anio ity. Zay ny voalaza ao, nampangainy tsy amin'ny tahotra ny fiatsaram-belatsia, ny tsy finoana, ny fanaovan-dratsy, nefa tamin'ny ranomaso ny tenenany raha nanao ireo faniniana mandratra fo ireo Jesosy. Lesinao antsika izany na dia manana ny marina aza, misy olona meloka, dia zany toetra an'i Jesosy zany no tokony ho toetra antsika, satria tsika efa nanaraka azy. Zay natao hoe kristianina ane, nataony kristiano arahany. Ny tompony hanampy anao mba hanahaka an'izany toetra an'i Jesosy zany, izay nasehon'i Josoa ihany koa. Rehefa misy olona manana fahatsoana, rehefa misy olona voaheloka. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaim-poana
amin'ny alalan'ny youtube, facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR.